dia rehefa misotronao izay ry Andriamanitra raha izy zanaka ny fanahy maso fa noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny fitantananao anay dia mahazo andro vaovao indray izahay misaotra noho ny famondrakonao Jesosy izany no mamonjenao anay mamondrafo aminay mamelana ny kaefa-panota tsy mendrika anao izay ary tsy misy mahafaka ny faratsianay Jesosy afa sy ny famondrakonao rery ihany esory aminay Jesosy ny fiainana mpahazara ny fanomponanao fa falovanao anay zany ary mitarika amin'ny fahafatesan'ny finoana fa mampianana anay mba ho tonga vaovao mandrakariva amin'ny alalan'ny fahateram-baovao vokatra ny asan'ny fanainao maso da eo ny kristiana rehetra Jesosy mba hiaina amin'izany fiainan-baovao izany sy iainana amin'ny fahazarana amin'ny fanomponanao Jesosy fa ianao no ampianatra azy ka hiaina amin'ny fahavelomana tanteraka ao amin'ny fanjakanao andre ny teninao zahay dia ianao Jesosy no tianay hoeninay androany ampangino Jesosy ny feo rehetra izay tsy avy aminao fa ianao no mitenena amin'ny mpanomponao maro ko dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany mivavaka izany amen amin'ny tsy alahadiny trinité ty riavana ny tenin'Andriamanitra izay voalatra ho manjarasika dia nalaina avy ao amin'ny filazantsara araka an'izao zao no toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo zao no toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo rehefa miara-maita isika dia hiara-isakana mamaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy nanapaka tamin'i Jiosy izay nakao tamin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe Rabi fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra hoy Nikodemosy taminy ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe no mahazo miditra ao ankibondreny indray fa izy ka hiteraka Jesosy namaly ka nanao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanainy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo ny rivotra misoka amin'izay tiany ary ianareo ny feo nefa tsy fantatrareo izay niaviany na izay aliany dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe atao ahoana no atonga izany zavatra izany Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ianao va no mpampianatry ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany lazaiko aminao marina dia marina tokoa izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay nefa ny fanambaranay tsy raisinareo raha ny zavatra ity an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inoanareo ahoana no inoanareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho ary tsy misy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay midina avy any an-danitra dia ry zanak'olona izay any an-danitra ary tahaka nanendreny Mosesy ny menarana tany an'hevitra no tsy maintsy anandratany ny zanak'olona mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy iray maso no manamasinanay ny fahamarinana fa haniteninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo amen ny alahadin'ny trinité androany riavana no mampiditra asika ao amin'ny taom-piangonana faharoa raha tapitra tamin'ny andron'ny Pentekosta ny taom-piangonana voalohany dia ny taona an'Andriamanitra izany ka amin'ity taona faharoa ity no hibanjina asika ny fiainan'ny fiangonana ka mialohan'ny hidirasika amin'ny foto-kevitry ny tenin'Andriamanitra sy anjara asika androany
dia sara raha izy rehefasika ny amin'ny trinité aloha. Ino moa zany trinité ary avy aiza izany? Aloha izy rehefasika ny amin'io isan'ny fampianaram-pinoana izay tena sarotra indrindra, sarotra azavaina ao amin'ny baiboly ny trinité, ary tsy hofely ny fahalalasika amin'ny maha-olombelona sika anazavana izany Andriamanitra miray telo izany, izany hoe saritakarina amin'ny sain'olombelona izany. Fa mangataka ny fanahy masina isika hitarika sika amin'ny fahazahoana ny fampianarana eto. Tsy Andriamanitra koa ny Andriamanitra izay ivavasika raha voafaritra manontolo amin'ny famaritana ataon'olombelona, ary ny tsy fatakaran'ny siansa izany manapirofo fa misy fetrany ihany ny sain'olombelona. Ary izao no lazain'i Jesosy eo amin'izao toko faina ambin'ny folo dia 12 hoe mbola manana zavatra ho lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Izany hoe mbola misy zavatra be lehibe tsy zakasika, tsy fantasika. Angamba rehefa tonga any amin'ny fanjakana lanitra isika, izany hoe amin'ny eskatolojia zany aorian'izao fiainana izao, dia ho feno ny fahafantarasika momba an'Andriamanitra ny mystera ny amin'ny trinité. Nefa misy zavatra azo ambara ihany izany, misy azo lazaina ny amin'izany trinité izany dia izao. Ny trinité araka ny nampianarana sika hatramin'izay tamin'ny toroteny fampianarana soratra masina dia ny Andriamanitra miray telo. Izany zay Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra ny fanahy masina. Tsy voambolana na baiboly izy io fa terma teknika extra biblique, izany hoe ivelan'ny baiboly izay nipoitra tao endrin'ny nisehoan'ny fivavahana kristianina mba hahafana milaza ny amin'izay rehetra momba ny fampianaran'ny baiboly ny mahatelo izay ray an'Andriamanitra izay vavasika. Ray ny fiangonana antsoina hoe tertulien teo amin'ny taona 500 sy 20 taona taorian'i Jesosy teo no namoaka io voambolana io, ary nandalo konsily be lehibe zany, nanjalo fanapa-kevitra be lehibe, ary tafiditra ao anatin'igny fanekem-pinoana izay atao sika na apostolika na niseana sy izay fanekem-pinoana eken'ny fiangonantsika rehetra. Izany hoe concept théologique izay hita ao amin'ny baiboly ny trinité, ary efa manomboka ao amin'ny Genesis dia hita zany trinité izany. Izao no voalaza amin'ny Genesis toko voalohany 1:20 tapany A. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika hamorona olona tahaka ny endritsika. Ny sika izay hitasika eto amin'ny mpanao théologie sasany dia lazaina hoe pluriel de majesté, nefa izay tiana atongavana amin'ny sika eto dia ilay Andriamanitra miray telo miady hevitra mikaroka ny amin'ny famoronana izao tontolo izao. Miray hevitra ilay Andriamanitra miray telo, ray sy zanaka ary ny fanahy masina. Izay no tondrona ao anatin'ny sika eto. Ao amin'ny Genesis toko 3:20 dia zao no volazao, ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka nahalalany tsara sy ny rasa, tahaka ny anankiray amintsika. Sy ny maro hafa ao amin'ny testamenta taloha manondro ny amin'ny Andriamanitra miray telo. Fa vao maika mazava ny fanambarana momba ny trinité ao amin'ny testamenta vaovao. Ny filazany anjely Gabriel fa anananaka Maria Virgine ao amin'ny Luka toko voalohany 5:30 efa milaza sahady ny amin'ny trinité. Andao isaisika izay filazany anjely Gabriel izao volazao, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ray zay, ary ny heriny avo indrindra no hananika anao, roa zay. Ko ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra Jesosy zany. Efa hita sahady amin'ny filazany anjely ny amin'ny Andriamanitra miray telo. Rehefa natao batisa koa Jesosy dia hita sara koa izy telo. Hita ny fanahy masina izay miendrika tahaka ny voromailala, ray zay, ary ny Andriamanitra ray nilaza tamin'ny feo avy any an-danitra nanao hoe ity no zanako malala, eno izy. Izany hoe Andriamanitra miteny ary Jesosy ilay mpabatisa. Hita ilay Andriamanitra miray telo. Nandidy ihany koa Jesosy ao amin'ny Matteo 7:20
mba atao batisa amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary fanahy masina ny mino. Efa nampianarana antsika io batisa trinitaire io tamin'ny fiomanan'ny mpandray tadidiko tamin'ny jery voalohany teto ny batisa trinitaire. I Martin Luther ihany koa dia tsy nanaiky ny fampianarana rehetra izay ivelany baiboly, ary izy dia nanantitrantitra ny amin'ny hoe soratra masina ireny ihany, ka ny nanekeny ny amin'ny trinité sy ny mbola iainan'ny fiangonantsika azy mandrakaiky dia noho izany manana fototra sy azo porofoina ara-soratra masina araka ny fanambarantsika teo. Ny persona tsirairay eo amin'ny trinité dia manana andraikitra samihafa izay tsy mifanipaka fa mifameno eo amin'ny fiainantsika olombelona sy eo anivony izao tontolo izao. Ny ray no loharano nahary izao rehetra izao sady manome fiainana izay rehetra sy izay rehetra mahasoa asika eo amin'ny fiainantsika ny koa. Ny ray no ny andohany zavatra rehetra izao. Ny zanaka dia Jesosy Kristy zany izay ampiasain'ny ray hanatanteraka ireto asa manaraka ireto, ny famoronana, satria araka nambara teo niaraka ny kaondoha izy telo ny amin'ny famoronana izao rehetrarehetra izao. Miasa ihany koa ny zanaka amin'ny fitandrona izao tontolo izao araka ny kolontsaina voalohany toko 7:5 zaona toko 8:7. Ny zanaka ihany koa dia manao fanambarantena an'Andriamanitra, izany hoe manambarantena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra ray. Izay mahita ny Jesosy dia mahita ny ray, izao sy ny ray dia ny ray ihany, manambarantena amin'ny alalan'ny zanaka ny ray. Ary Jesosy dia manao ny famonjena asika. Ny antony natonga vanteto amin'izao tontolo izao dia ny amonjena asika olombelona, ka ny ray zany dia manao izany asa rehetra izany amin'ny alalan'ny zanaka. Ary ny fanahy masina ampiasain'ny ray sy ny zanaka mba hanatanteraka ireto asa manaraka ireto amin'ny famoronana, satria efa tao ihany koa ny fanahy amin'ny famoronana niaraka namorona tamin'ny izao rehetra izao. Sy ny fitandrona izao tontolo izao mbola miasa ny fanahy mitandrina ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary mbola manambarantena amin'ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra. Tsy tanteraka ny filonsika ny maha-Andriamanitra mahery sy mpanjaka sy tompo an'Andriamanitra sy Jesosy raha sy ny fanahy miasina no miasa. Manambarantena ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra. Ary ny fanamasina, ny fanahy masina no manamasina antsika mandrakariva ny alalan'ny batisa masina sy ny fiainkeloka sy ny fifonana, ny fibebana izay atao sika. Noho izany ny ray dia miasa manao ireo zavatra ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa. Miasa miaraka izy telo ireo ho famombiaza, ho famonjena asika olombelona, ka izay toeran'ny ray no itoeran'izy telo, tsy afa-misaraka izy telo ireo. Ary izany no niolazaina tamin'ny avatra ny tenin'Andriamanitra anjarasika tamin'ny heriny hoe raha misy tsy hay dia hitanjona ny telo izy ary ny raiko tsy azy, ary ankao aminy izahay, izy telo ankao aminy amin'izay tia sy izay matahotra an'Andriamanitra. Izany hoe miara-monina amintsika Andriamanitra miray telo, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina ao amintsika izy, monina ao amintsika. Io no mampiditra asika ao anatin'ny perikopa izay anjarasika androany. Araka ny fanambaran-teria ampiandroana izay lazaiko teo, ny anatin'ny trinité dia himpanjinana ny fiainan'ny fiangonana, ka ny zavatra iray lehibe voalohany indrindra mitondra ny fiangonana ao amin'ny fahavelomana dia ny fitoerana zany Andriamanitra miray telo, Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina zany ao aminy. Ary izany mahatonga an' Jesosy milaza eto hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe tsy velona ary tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra noho ny fahazarana na noho ny rotina ny fiangonana, fa velona noho ny fahateram-baovao ataon'Andriamanitra miray telo izay miasa sy monina ao amin'ny isan'andro. Io no miantoka ny fahavelomany fiangonana, fa sy ny fahazarana na ny rotina takona tanteraka ao anatin'ny zan'Andriamanitra. Eto amin'ny perikopa anjarasika dia misy lehilahy anankiray mpanapaka teo amin'ny jiosy nantsoina hoe Nikodimosy, izay olona manana maha izy azy zany
mpanapaka teo amin'ny jiosy zany tamin'izany fotoana satria doktera amin'ny lalàna ity Nikodimosy ity. Nefa tsy mba nataony zavatra nifikirana izany zay azo antoka fa besaka ny mpanapaka mitovy aminy teo amin'ny tontolon'ny jiosy fa tsy mba nanantona Jesosy fa Nikodimosy kosa dia nanantona azy noho ny alina ka niresaka taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy natao Nikodimosy ao amin'ny 2 Rabi fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay izao famatana taonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Lina Nikodimosy mahafantatra sara ny mahavy amin'Andriamanitra any Jesosy. Matahotra nefa izy raha mandeha mazava satria izay plasy le toeram-boninahitra ananany tsy afaka anatona an' Jesosy dia lasa mialina izy manatona manginginy. Fantatry ny Jesosy sara izay complexe misy amin'ny Nikodimosy izay ka afany navalin'i Jesosy azy raha namaly azy Jesosy. Hoy Jesosy, raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanterana indray izay lazain'i Jesosy eto dia manambara amin'ny lafidilany fa misy ny fahafatesana voalohany ilana n'ilay fahaterana vaovao. Misy fahafatesana ao amin'ny Nikodimosy. Nikodimosy dia tafalasaka amin'izany fahafatesana izany ary sapan'i Jesosy ny filany fiainam-baovao ary tsy visany koa sika mbola lasaka amin'izany fahafatesana izany mivitena ho velona kay maty tahaka ny Nikodimosy. Ny fahafatesana izay nahazo ny mpanapaka ary isan'izany Nikodimosy dia ireto manaraka ireto: ny fandavana ny maha-Andriamanitra any Jesosy. Ny mpanapaka rehetra dia mandaly io ary Jesosy dia nampangainy ny lalàna fa mpanao blasfemia, mpanirasira ny fivavahana Jodaisma. Fantatry Jesosy sara zany ary io no mahatonga ny Nikodimosy sy say manatona Jesosy amin'ny mazava. Ary fantatry Jesosy araka namarako teo io complexe izay misy amin'ny Nikodimosy io. Ny fahafatesana izay mahazo ny mpanapaka na Nikodimosy koa dia ny fanaovana ny fivavahana ho fombafomba ivelan'ny fosiny ihany, ho fazarana zatra amin'ny fivavahana. Ny fahefan'Andriamanitra araka ny fiheveran'izy ireo dia raisina amin'ny alalan'ny lalàna sy ny didy ary amin'ny alalan'ny faranitan-saina sy ny fahaiza-mandazalaza na ny discernement moral. Izany ho heverana fa azahoana ny fahefan'Andriamanitra na miseho Andriamanitra, ny révélation n'Andriamanitra amin'ny alalan'izany. Ny fanazana lalàn'i Mosesy teo amin'izareo dia ny mba hanakianana fosiny hafa. Tsy visy ihany koa ny kristiana tratrao anatin'izany. Milaza ho mahay tenin'Andriamanitra, atao sezery ny tenin'Andriamanitra mba haisanana ny hafa fosiny. Tahaka izay mahazo ny Nikodimosy eto fahafatesana izany. Ka aisin'i Jesosy fa tsy amin'izany no ahafana miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Jesosy ao amin'ny 5: raha tsy misy olona nateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Lasa fahotana izany, lasa fahotana. Ny fahotana araka ny nampianarantsika tany amin'ny Sokolalady dia izay rehetra. Ahoana ny famaritana ny fahotana tany amin'ny Sokolalady? Izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa fahotana ihany koa ary mitarika amin'ny fahafatesan'ny finoana ny fiainana amin'ny fahazarana ny asan'Andriamanitra. Ary io no fahotana ngeza be izay mahazo ny mpanapaka, mahazo ny Nikodimosy ihany koa. Ary zany dia tonga elanelana lavaka makaty mampisalaka asika amin'Andriamanitra. Ary raha maha-olombelona asika dia tsy afaka anaton'Andriamanitra na dia mihevitena ho manatona an'Andriamanitra amin'ny fivavahana zay tsika. Nefa amin'ny fahazarana dia misy lavaka makadiro ihany izay mampisaraka asika amin'Andriamanitra. Ary sy afaka manaton'Andriamanitra amin'ny ezakisika isika fa sy maintsy Andriamanitra tenany ihany no miditra eo amin'ny tantaram-piaina asika, manala asika ao anatin'izany lavaka izany ka mampiditra asika amin'ny fiainam-baovao, mamerina asika ary manandratra asika ho ao amin'ny fanjakana. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny fizaliana sy ny fisanganana tamin'ny maty no nanadiovana antsika tamin'izany fahotantsika izany. Ary anisan'ny diovin'i Jesosy tamin'izany ny fahazarana rehetra sy ny fiheveran-tena omanina, ny fanamarinantena izay misy tamin'ireto mpanapaka rehetra izay mbola iainasika ihany koa mandrakakiny ankehitriny.
ary ny mahatanteraka izany fanavaozana izany dia ny fanahy masina ireriany, ny fanahy masina ireriany. Ary io lazainy Jesosy hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanahy masina no afaka ny manavao sika, manala sika amin'izany. Araka n'izao no toko 20:7 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30, ny fanahy masina koa dia fofinaina izay me ameloman'Andriamanitra antsika ho velona mandrakizay, ary izany no tombo-kase anaporofony ny fananganana isika hanana ny zofeno ny maha zanak'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ireriany. Io no tombo-kase afasika mahazo ny zo ny maha zanak'Andriamanitra asika. Ka ny asa fanadiovana ataon'ny fanahy masina no manala antsika amin'ny fahazarana, ny fahadisoam-pijery rehetra sy ny fanamarena tena ka mampiditra antsika ho ao amin'ny fiainam-baovao. Io no tian'i Jesosy izay lazaina amin'ny Nikodemosy eto. Zany ihany koa no tian'i Jesosy ho zaraina amintsika androany. Mampametra-panontaniana tokoa ny mahita ny hoe ireo vita batisa, besaka ny vita batisa, nefa zareo tia toetra, zareo tia ataony. Nefa ny batisa araka ny fampianarana izay nampianarisika tamin'ny hoe ny batisa trinitaire, ny batisa ny manala sika ao anatin'ny fahafatesana voalohany, satria maty sika nonofo ilay Adamaela ary asangan'Andriamanitra ho zanany amin'ny batisa, ka tokony manana fiainam-baovao miaraka amin'izay. Nefa mampalahelo ny fiainan'ny kristianina izay vita batisa, ny fahazarana, ny zavatra ataony, mbola itenena sy tondrona molitra ny anaran'Andriamanitra hoe kristianina tondron'olona molitra hoe kristianina ohatran'izao ohatray fanasan'ny tompony. Inona no antony? Inona no mahatonga izany? Matoa mbola ensika ny tenin'Andriamanitra tahaka izao, efa impirentsika izao. Matoa mbola ensika ankehitriny dia mbola misy zavatra tian'Andriamanitra ahisy ao amintsika. Misy fahazarana sy fanamarena tena izay mahalasaka antsika ao anatin'ny fahafatesana, ka tian'i Jesosy ho veloma, esorina ao anatin'izany isika. Ny fahateram-baovao iavana dia tsy fanamboarana na fanaovana fanivana endrika ivelany tahaka ny manao makiazy, make-up na chirurgie esthétique, amboarana ny endrika ivelany, vaovao izy, tonga olo-baovao izy. Tsy ho ilay fahateram-baovao, tsy fanivana asa, mila manova asa tsy mety amiko ny asa, tsy fanivana toeram-ponenana, tsy hoe manana problème anao amina toerana anankiray, manana problème amin'ny fiarahamonina dia mifindra amina quartier hafa koa na mitondra firenena hafa koa, satria te hanana départ vaovao. Zareo fa ny devoly amin'ny toerana rehetra, ary afaka manaraka anao amin'ny toerana rehetra Jesosy. Ary izany midika fa sy izany ny tadava, sy ny fivana toerana, sy ny fomba fitafiana, sy ny fanivana kolotsaina. Ny fahateram-baovao dia tsy hita amin'ny fiovaovana finoana na fiovaovana fongonana. Iova Adventista, na iova Apokalipsio, na iova Efitsikemo, tsy hita ao anatin'izany ny fahateram-baovao. Fa ny fahateram-baovao izay lazain'i Jesosy dia ny famoronana fiainam-panahy vaovao ao anatsika, ka mahatonga sika anana position vaovao ao amin'i Jesosy. Andraisana fanapa-kevitra ka iova tanteraka mihisy. Nikodemosy dia fariseo, ary fantasika tsara zany fariseo zany amin'ny fahafehezana lalàna sy ny boky dimon'ny Mosesy. Nefa tsy miaina ampanahy izany boky dimon'ny Mosesy izany izy sy ny lalàna izany. Hitany ihany ny asan'Andriamanitra mihoatra ny maha-olombelona, ny natsira maha-olombelona any Jesosy. Hitany le natsira divinité ao amin'ny Jesosy. Nefa sy nanaiky, tsy nanana expérience spirituelle atao amin'izany i Nikodemosy. Io no ahisin'i Jesosy. Ka Nikodemosy araka ny fahitan'i Jesosy azy dia mila fiainana ampanahy vaovao. Rehefa nateraka indray sika dia tsy miova ny mahakasika ansika. Pasteur Ludovic de Ludovic, io izy io, fa ao anatsika misy fahaisen-datra goavana be, misy départ goavana be,
tsy mila miova position géographique zany eo amin'ny toeranao eo ihany dia afaka miova zany tsy mila mandeha aiza anao na mandeha azy tsy mila mandeha ny lamaiky anao na mandeha ny lourde na mandeha aiza fa eo amin'ny toeranao eo ihany dia ho sapanao zay fiainam-baovao zay raha miaiky fa miainao anatin'ny fahalovana isika ary ny fiangonana dia miainanao anatin'ny fahalovana miainao anatin'ny fahazarana fa rehefa mahasapa izany isika dia sapasika ilay fiovana ka dia lasa olona vaovao jesosy no tonga tomposika ivy ny eritrerisika sy ivy ny asantsika io lay kristocentrika jesosy no ivy ny zavatra rehetra ataosika lasa mahafantatra ny marina ara-baiboly isika ka mahazo hery sy makatony didy n'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia napetraka ao anatisika ilay tontolo vaovao ilay fanahy ilay aim-baovao dia jesosy ilay fanahy miasa amintsika ary afaka miombona amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra isika tsy misy zany kristianina ohatrany hoe sy fampikasoka zany sy te hipetraka akaiky rano rehefa tonga am-piangonana misy aza misinganina diakona misy ny sasany hoe iaho atao very fa tsy tiako ny akekaiky ny ry tsy fiangonana dia efa lasa ao anatin'izany tsy tiako ny akekaiky ny rano fa ohatran'izao fa ho sapasika raha fa tonga amin'ny fiainam-baovao sika dia hifandray amin'ny olona rehetra hifandray amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra satria manana aim-baovao tsy misy elanelana intsony na miza araka izany ny fahaterana indray tiany Jesosy ambarety dia ny fialana na famoizana tanteraka ny endrim-pandevozana rehetra misy teo amin'ny fiainana teo aloha ny fialana na famoizana tanteraka ny endrim-pandevozana zay misy teo amin'ny fiainana teo aloha inona ny zavatra manandevo anao miala amin'izany ary io lazay ny apôstôly amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy andimy fafito ambin'ny folo hoe raha misy olona ao Kristy dia ahoana olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha olom-baovao izy fa sy possible ny kristianina nefa mbola miaina amin'ny zavatra taloha io ny tiany Jesosy aisy amin'ny Nikodemosy ilay fahazarana ny fanompona ny fanamarentena ny fiheveran-tena ho ambony fa mila ny Andriamanitra miray telo Andriamanitra ray sy ny zanaka raha fanahy masina mitoetra ao amintsika ka miteraka ilay fiainam-baovao ananasika zotra vaovao eo amin'ny fiaina raha fizina dia zao ny famonjena ataon'Andriamanitra ny olona dia tsy miankina amin'ny antokom-pinoana sy hoe luterana isika dia voavozo azy sy hoe rehefa zao sika dia voavozo azy tia sy mitoky amin'izany sika fa ny finoansika sy ny fitoeransika amin'ny fiainam-baovao isan'andro io no mahavozy asika fa sisy anontany an'izany hoe ino ny finoanao luterana anao ao tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra anao na ino ny finoanao tsy misy zany fa ny fahateram-baovao eo amin'isika io ihany no azaosika ny fiainana mandrakizay ny fahaterana indray izay lazainy Jesosy etany koa dia azo sika noho ny fiaikeikeloka sy ny fibebana ka mahatonga sika hanana fomba fijery vaovao sy fanompona vaovao manova ny fomba fiainasika ny façon d'être sika miova misy noho ny fahateram-baovao ny fiasan'ny Jesosy sy ny fanahy masina ao amintsika izany miala amin'ny position taloha nisy asika ary omeny Jesosy position vaovao ao amin'izany fahateram-baovao zany mila manana fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra isika sao dia mandeha amin'ny fahazarana loatra ary diny io ny tenanao mandininy tena ary apetrao zao fanontaniana izao hoe tena miaina amin'ny fiainam-baovao tokoa ve tena miaina amin'ny fahomba fiainam-baovao tokoa ve isika io no tiany Jesosy iaina asika mianana asika fiainam-baovao mamona ny elanelana rehetra zay mahafaty ny fonoasika ka nanasika fahavelomana maharitra mandrakizay ao amin'ny Jesosy amen satria isika rehetra samy malagasy dia sianao traduction française ao voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay mitsagana ray sy fitahina ho amin'ireo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen